Asa ihany koa ny aona amin'ny FFKM sy ny fianakaviam-beresampirenena moa ny SIDEM hitondrana ny ity sosokevitra ity. Fa anisany andrim-panjakana voalaza ny sordalana nefa tsy mbola tafapetraka hatramin'izao ny filan-kevitra fampihavanana malagasy na FFM mitondra fanazavana mikasika andingana amin'ny fametrahana izay andrim-panjakana izay indrindrary ny minisitra misana ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana. Voalaravavy sy Tsiry Rakotarsona anao fanentetina. Anisany mbola ny mametrakolany eo anivon'ny CSC izay nanankinana fananganana amin'ny filan-kevitra fampihavana malagasy na ny FFM ny fisian'ny mpikambana ao anatiny manery ny tokony hitazomana ny fomba fiasa teo aloha amin'ny fijerena izay ho mpikambana amin'ny FFM araka ny tatra izay natao minisitra misahana amin'ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana Manatsoa Victor. Manoloana io indrindra dia mijery akaiky ny fametrahana ny FFM eo anivon'ny fahefana-panatanteraka. Araka ny tatitra nodiniana tao anatin'ny filan-kevitra minisitra izay nitaterahana ny alarobia lasa teo momba ny fananganana ny FFM. Lasa moa konsidera minisitra rehefa hoe tsy maintsy mivory aingana zany ary efa natao ny fivoriana ny CSC izay nanankinana ny tantarosa sy ny avy ato amin'ny ministera ary indrindra ny avy any amin'ny primature izay ray aman-dreny be ihany koa indrindra fa reo conseil juridique izay misy maro dia maro zany ao amin'ny primature. Fa vita moa ny fivoriana dia miandry mivalontsika amin'ny conseil de gouvernement sy ny conseil des ministres manaraka. Anisany asa tanterahan'ny FFM amin'ny fanomezana fampitsoran-keloka. Raha voatazona ny datin'ny 9 volana May tanterahana fifidianana, raha ny loantsika dia ny 9 volana Febroary no hanomboka ny fiantsoana mpifidy. Mbola betsaka amin'ireo kandida amin'ny fifidianana nefa ny miandro ny fampitsoran-keloka. Manoloana ny fihazakazaky ny fotoana, nametraka fehim-potoana ahavitana fananganana ny FFM sy ahavitana ny lisitra ireo azo fampitsoran-keloka avy eny teo anivon'ny fahefana-panatanteraka. Zany indrindra nampisy ny adepitra atao amin'ny conseil des ministres ny hoe mihazakazaka ny fotoana. Kanefa moa zavatra sarotra dia sarotra ny zavatra hatao. Raha sika malala fa ny krizy izay misy eto amintsika dia vokatry ny krizy izay nifanesy hatramin'izay. Ka andray mitoraka ity ny filan-kevitra ny fampihavana malagasy dia natao hitondra vahaolana amin'izay krizy izay ary natao hitondra indrindra ihany koa ny atao hoe bonne fondation ny firenena malagasy mba tsara olona ara-dalàna tsara zany ny firenena malagasy mba tsisy tonya ny krizy. Ka noho izany dia tsara miandry kely isika fa tsara ny manana ny soa. Ny ministera misahana fifandraisana amin'ny andrim-panjakana dia nanatanteraka ny lanonana fiamparabana noho ny fahatongavan'ny taom-baovao 13 androany teny amin'ny CMS fiadanana. Lanonana izay nitanterahana tao anatin'ny firaisan-kina mpiasa eo anivon'ity ministera ity. Ny ministera misahana fifandraisana amin'ny andrim-panjakana izay ministera vaovao niforona tao anatin'ny tetezamita. Notsim-pia minisitra tao anatin'ny latenina fa manana anjara toerana lehibe amin'ny famanan'ny krizy ity departementa ity ary ilaina ny tohizan'ny asany toy ny any amin'ny firenena kafa ny ivelany mba ahafahana mampirindra ny fampandrosoana ny firenena.